Fiadanan'ny tompo daholy manonona ny fahasoavan'i Jesosy amintsika rehetra. Manao an'ity vidéo ty satria be da be mihitsy nareo no à côté amin'ny zavatra izay zaraina sy ambara eto. Averiko tsindrina tsara fa be da be mihitsy nareo no à côté amin'ny zavatra zaraina sy ambara eto. Nisy an'ilay publication ani Monsieur Patrick Bishop ny église chaîne iny izay nanaova ny toriteniny amin'ny famahana olana ara-bola, famahana problème anatrosa. De ny samboriko zany ny affiche na toriteniny Monsieur Bishop Patrick ny chaîne iny de nanaovako publication hoe mampalahelo fa ny zavatra toriana amintsika amin'izao vanim-potoana izao dia resaka problème anatrosa famahana olana ara-bola fa tsy resaka hazo fijalian'i Jesosy Kristy intsony, tsy ilay famonjena no entin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Zay zany raha ataoko fitina fohifohy ny endry mpanovana tao anatin'ny fitazomana ny fahamarinana par rapport amin'ny fanambarana sy ny toriteny nataon'ny Bishop Patrick sy ny lohahevitra nitondrako fanambarana tamin'izay nitondrako azy izay. Dia ny zavatra mampalahelo dia be da be mihitsy ny olona no misendondotra be tsy amin'ny antony. Avy hatrany de susceptible, avy hatrany de miakamiaka-peo, avy hatrany de mitsaratsara be fahatany tsy misy raisonnement, tsy misy antony fa tonga de mitabataba be any anaty commentaire sy miteny mihoapapana. Be da be mihitsy ny olona no tratran'izany, be da be mihitsy ny olona no miaina an'izany. Zay zavatra izay dia efa esprit zay. Zay zavatra izay dia efa fanahy no mihetsika any anatin'ny olona mahatonga azy ho amin'izay toerana izay. Za raha manao an'ity publication ity dia za efa fantatrareo fa za manokana dia tia perfection eo amin'ny lafiny ara-panahy spirituel. Ny détail, ny antsipry an-javatra rehetrarehetra dia mahasarotiny satria izay de recommandation an'ny Baiboly Jesosy Kristy aoka hiroso ho any amin'ny tanteraka ianareo. Donc zany izay le hoe aoka hiroso ho any amin'ny tanteraka ianareo zay dia ao anatin'izay de tena sarotiny amin'ny fomba fijery ny tenako, ary tsy mijanona fotsiny amin'izay hoe sarotiny amin'ny fomba fijery zay fa izay no idirana makany amin'ny pratika. De hatramin'izao ve nareo reto de mbola tsy tonga saina ihany hoe lalaoviny olona amin'ny resaka ara-bola, ny resaka faiblesse, ny resaka tsy fahombiazana, ny resaka tsy fetezana amin'ny lafiny antony be da be isan-karazany izay voafantatro izay hoe tsy fahombiazana izay eo amin'ny antom-piainanao ianao. Ohatrany ahoana ny fiseho an'izay? Izany hoe tsy nety ny parcours-nao lafiny ara-bola, tsy nety ny parcours-nao lafiny fianarana, tsy nety ny parcours-nao teo amin'ny lafiny business sy ny zavatra ohatran'izany izay mba kajikajinao zany tamin'ny parcours-nao personnel. De samborin'ny olona iny de iny no anaovan'ny olona toriteny. Rehefa hitan'ny olona hoe malemy ao anatin'iny ianao, marefo, tonga faible ianao ao anatin'iny, de asiany etikety koleny fotsiny hoe Jesosy Kristy. Izay daholo ny toritenin'ny olona, izay daholo ny zavatra ambaran'ny olona, dia lasa iny no banjininao hoe misy solution any amin'iny olona iny, misy fanafahana any amin'iny olona iny, misy famahana, délivrance ao amin'iny fiangonana iny. Or nefa ilay sujet de le zavatra nambarako teo hoe ilay faiblesse-nao ihany no ahodikodina rehefa ataony analyse de iny no asiany etikety filazaon-tsara Jesosy Kristy. Fa Jesosy Kristy tsy mbola nitory na nanambara hoe resaka famahana trosa
sy problema ara-bola izany mihitsy. Fa ny fampianaran' Jesosy Kristy de hoe fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana de hanampy anao zany rehetrarehetra izany. De rehefa manao remarque am'izany zavatra izany ve ny tenanay de lazaina fa mpitsaratsara sy be kritika sy tsy fantatro tsony. De ho aiza zany ny ara-panahinao? Izany ve ny toe-po-toe-panahy eritreretinao hidirana any amin'ny fanjakan'ny lanitra? Izany ve no zavatra tehirizinao sy fikirinao? Mampanelo an'ery izy hoe ny tenanay zany miezaka foana manaitra anao am'izay am'izay hoe concrétisation an'ny fahamarinana mba voaray anao zany zavatra ampahiratanay ny masonao zany. Fa izay indray no mahazo lynchage numérique, izay indray no voatora-bato, izay indray no mahazo teny mandratra sy teny manapepy sy ny sisa rehetrarehetra. Ka za tena mahita hoe normal ihany ny fahantrany eto amin'ny firenena, normal ihany ny zavatra simba be da be, satria isika mihitsy no tsy te hiova, tsy te hanokatra ny fotsika ahafahan'ny filazantsara miasa ao anatin'ny tenantsika, fa ohatrany hoe mbola te hitahiry fampianaran'olombelona sy te hiaina zavatra fasonena amboamboarina ivelan'ny baiboly. Zay le izy raha fitiniko amin'ny teny tokana. Ka ny antony message de tsotra be fotsiny hoe za zany raha ohatra mijery ny côté hoe par rapport amin'ny hoe fa fitsaratsaranaareo sy ny fiambetenareo anahy zany, manabety anahy ianareo, reo zay manabety anahy zany, manalikalika sy ohatran'izany, efa nakatoko ty page ty efa nisuprimeko, fa tsy izay le izy, fa ny de par rapport amin'ny mission ako fotsiny hoe misy fanan'Andriamanitra miasa atao anatiko de ny mission nampitondray Jesosy Kristy sy ny filazantsara manokatra ny sain'ny olona am'izay sy mampita ny fahamarinana, manaitaitra foana mitsoka trompeta, satria ilay fahamarinana koa mbola tena hoe vatana efa voamboatra sy efa misy zavatra théologie be da be ao anatiny zay vao afaka mandray ny fahamarinana selon la Bible, zany hoe miainga avy amin'ny verset biblika sy ny toriteny, mana mihitsy zay zavatra izay, fa tsy contexte ny hoe manaitaitra sy ny ohatran'izao zavatra ambarako zao. Dia hatreto zany dia ary mbola inoko fa hoe selon an'ny fanampian'i Jesosy Kristy sy ny efa fiazonany azy zany de mbola mijanona am'izay mission zay foana, ary tena hoe matoky an'izay fa mbola ito foana zay mission zay hoe manaitaitra eto foana zany, fa tsy hoe ny fandrabirabian'ny olona akory ny hoe anajanonako ny fanambarana sy ny filazana ny tokony ho lazana par rapport amin'ny hoe fanairana ahafahan'ny olona mitodika amin'ny filazantsara. Za manokana tsy manana olana amin'ny Bishop Patrick be da be ny zavatra pozitiva, lazainy pozitiva hoa, pozitif, ny dikan'izay hoe pozitiva zay de hoe ilaina eo amin'ny fiainana andavanandro. Fa par rapport amin'ny filazantsara kosa de manana ny conviction manokana, manana ny hevitra manokana ihany koa, de izay no mahatonga anahy manitsy amin'ilay zavatra hoe pozitiva ambarana, surtout rehefa tsy mifanaraka amin'ny baiboly, tsy izy ihany fa izay rehetra ao anatin'izay lasaka izay. Na ny tenako ihany koa raha zange mazaka aitsio tsy maninona eto amin'ny tambajotra any amin'ny MP be da be nareo no manitsy anahy ary mandray lesona any amin'izany, fa zay fotsiny zany mba afatra ampitaiko amintsika hoe mazakary reto fahamarinana, mazaka fahamarinana, point important be zay ahafahantsika mandray ny herin'ny filazantsara misokatra amin'ny fitiavana Jesosy Kristy. Averiko ihany mazaka fahamarinana. Zay de samita hin'Andriamanitra, tianao Jesosy.